Riavana malala rehetra amin'ny tompo aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Riavana malala mbola ambanjana hatrantsika ny lohahevitra hoe ahoana moa ilay lohahevitra tsika amin'izao volana vaovao izao? Mpandresy ny tompo. Mpandresy ny tompo. Dia mbola izay hatrany no lohahevitra izay ho velabelarintsika ny amin'izay hoe tombam-bidin'ny tena fandresena. Tombam-bidin'ny tena fandresena. Mbola ao anatin'ny lalan'ny azo fijaliana moa isika izao ry havana malala zoma masina ny amin'ity anio ity. Izany zoma masina izany dia ahatsiarovantsika ninona? Ilay naninona? Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Fahafatesan'i Jesosy Kristy ny fijaliana, ny fahoriana izay natrehany nandritra an'izany fotoana izany. Ry havana malala andeha andraisantsika lesona izany. Ny amin'izany hoe tena inona tokoa moa izany lanjan'izany fandresen'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany, satria tena fandresena no nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Matetika ry havana malala ny zavatra izay omena maimaimpona azy araina maimaimpona dia toa tsy tsapantsika ny mahasarobidy an'izany. Fa ny amin'ity anio ity ry havana dia andeha mba hojerevantsika hoe ahoana tokoa moa ka ilay fandresena nentin'i Jesosy Kristy, ilay famonjena izay nomena antsika maimaimpona tokoa, nozaraina antsika maimaimpona. Fa ilay izy kay nisy lalana izay nodiavin'i Jesosy Kristy ahatonga antsika andray an'izany famonjena izany ary isitraka ilay fandresen'i Jesosy Kristy raha teo. Raha mijery ny hazo fijaliana isika, ny hazo fijaliana raha tamin'ny fijerin'ny jiosy sy ny fiarahamonina tamin'izany dia hoe izany olona omboana eo amin'ny hazo fijaliana izany dia olona tena farak'izay ratsy indrindra nanota ary izany eo amin'ny hazo fijaliana izany dia fahoriana lalina, fahafatesana, fahafambaraka, satria olona farak'izay ratsy indrindra ry havana no hoe nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izany. Ary raha omboana amin'ny hazo fijaliana izany dia tena hoe faratapon'ny fampijaliana izany, satria eo amin'ny 3 andro eo izany tsy maty avy hatrany raha omboana eo amin'ny hazo fijaliana, fa mety eo amin'ny 3 andro eo dia tena ohatry ny hoe alagônia tanteraka izany ilay olona mitsika moramora eo ny rahany dia mahatsiaro fahoriana tanteraka izy. Izay izany ilay fampijaliana eo amin'ny hazo fijaliana, tena hoe faratapon'ny faratsiana ry havana. Etsy andanin'izany nefa teo amin'izany hazo fijaliana izany izay noheverina ho fahafambaraka, izay noheverina ho fahoriana lalandrindra dia novain'i Jesosy Kristy ny fomba fijery, novain'Andriamanitra fa io hazo fijaliana izay toa faratsiana io dia nataon'Andriamanitra ho famonjena, nataon'Andriamanitra ho fandresena ka novan'Andriamanitra izany ny fomba fijery an'izany hazo fijaliana izany ry havana malala. Arak'izany efa fantatritsika hoe inona moa izany ny tranga tamin'izany zoma masina izany. Dia natao inona moa Jesosy Kristy? Nandeha tamin'ny lalan'ny hazo fijaliana izy, novoloana, nokapohana sy ny sisa, fa tamin'ny fotoana izay efa teo amin'ny hazo fijaliana izy dia izao tamin'ny ora fahaenina ambaran'ny soratra masina, ny ora fahaenina amin'ny firy izany ora fahaenina izany? Amin'ny 12 atoandro izany. Dia tamin'ny 12 atoandro nisy zavatra nitranga izay toa nahagaga, izay toa nahavariana indrindra. Dia inona ary izany zavatra nitranga izany? Nisy inona ry havana? Nisy haizina nandrakotra ny tany, nisy haizina lehibe. Amin'ny 12 atoandro izany tokony hoe masoandro mibalika be, fa rakotra haizina tanteraka, izany hoe nanjava-boary ary dia nanambara ny ombona tamin'i Jesosy Kristy tao anatin'izany hoe fijaliana sy ny fahafatesana izany. Ambarany any amin'ny Amosa 4:9-5 ry havana ny hevitra izany hoe haizina lalina nitranga tamin'izany. Io haizina io dia manambara ny fitsaran'Andriamanitra, manambara ny fahatezeran'Andriamanitra ihany koa ary manambara ihany koa ny fanginan'Andriamanitra nanoloana ny fahotan'ny olona. Ary indrindrindrindra manambara ny fahorian'i Jesosy Kristy. Raha ny fantatsika ny fahazavana dia manambara fiainana, manambara misy fiainana izany rehefa misy ny fahazavana, fa teto izany nisy inona? Haizina midika fahafatesana izany ry havana malala. Dia mitohy antsika teo anatrehan'izay, rehefa nisy ny haizina dia nisy inona koa avy eo?
tritra ny lamba tao amin'ny tempoly. Tritra ny lamba tao amin'ny tempoly, le rideau ao amin'ny tempoly zany dia ny sasaka zany. Raha fantatsika ny endriky ny tempoly tamin'izany ry havana, ny tempoly dia misy fizarany maromaro, dia misy zany ny hoe kianjan'ny tempoly, dia eny zany ny sarababem-bahoaka, eny daholo ny vahoaka rehetrarehetra no mipetraka. Dia misy indray avy eo ny masina. Ny masina zany dia ny ao amin'io masina io dia ny mpisorona ihany no afaka miditra ao amin'izany toerana masina izany. Dia ao aorianan'izay indray misy ny tempoly toerana masina indrindra, dia ao amin'io zany le ahitantsika an'le lamba izay mitritra. Dia ao amin'io toerana masina indrindra indray ahitantsika ny fiaran'ny fanekena izay mipetraka ao, izay anambarana hoe Andriamanitra zany no ao. Ka rehefa nitritra ty lamba ty ry havana malala, dia nizara teo ny elanelana teo amin'izy, teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Zay zany ny hevitry ty lamba izay nitritra ty, nisaraka ny elanelana teo amin'Andriamanitra sy ny olona, nanakaiky kokoa ny olona Andriamanitra. Dia hitantsika ny amin'ny Hebreo 10 ny 7-20 ka hatramin'ny 12 moa zany zavatra izany hoe tena nizara rava teo ny elanelana fa afaka nanantona an'Andriamanitra zany ny olona. Tamin'ny alalan'izy zany ry havana, tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izany hoe Jesosy Kristy zany no tonga mpanalalana antsika. Jesosy Kristy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no nahatonga antsika ho tafahombona tamin'Andriamanitra. Rava tanteraka hatreo ny elanelana nisy teo amin'Andriamanitra sy ny olona, fa afaka mifandray tsara amin'ny olona Andriamanitra. Fandresena mezinezina zany ry havana malala, fandresena mezinezina zany manoloana ny fiainantsika. Fa inona ary ilay tena vidin'ilay fandresena? Inona zany ny tena vidin'izay fandresena izay nataon'i Jesosy Kristy izay? Nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy ry havana malala. Ahoana ozy izy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Raiko eo an-tananao ny natolotra Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra zany ny ainy, fanolorana teny, fanolorana ny ainy Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra. Zay le fandresena, zay le fandresena ho atsika ry havana, zay le fandresena nomena atsika, zay nanolorany Jesosy Kristy ny ainy. Ilay tena sarobidy indrindra ho azy natolony. Dia hitantsika any amin'ny Filipianina 2 ny 9 zany fa le fandresena dia ilay Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, maty nanolotra ny ainy ho atsika. Fa mialohan'ny nahafatesan'i Jesosy ry havana, dia tsy hoe dia izy zany izy sa dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana dia vitatra fa nisy inona? Nisy fampijaliana maro, nisy fahoriana lalina izay niatra tamin'i Jesosy Kristy. Dia fantatritsika tsara izay nandalovan'i Jesosy Kristy fa nokapohana mafy dia mafy izy, ary dia hitantsika moa zany ireo zavatra eo amin'ny fahafan'ireo fa raha le tsiro izay natao teo amin'ny lohan'i Jesosy fotsiny ry havana malala, dia tena tsilo misy poziny eo amin'ny 5 centimetatra eo ny halavan'izany tsilo zany. Dia eritreretinareo le tsilo be dia be zany manodidina ny lohan'i Jesosy Kristy. Dia io tsilo io misy poziny io tsilo io, ary le poziny iny dia miteraka fivontosan'ny loha, dia lasa ohatrany hoe tsy conscient tsony zany rehefa tratran'le poziny iny. Tena marary, farak'izay marary ny tratran'izany zavatra zany ry havana malala. Ary dia hitantsika koa fa raha le fantsika izay namatihana an'i Jesosy Kristy dia ny halavan'izany fantsika zany manodididina ny amin'ny 1.2 ka hatramin'ny 12 centimetatra eo, lava be zany iny zany no namatihana an'i Jesosy Kristy. Heverinareo ne ry havana raha ny antsika zany zao paingotra kely ohatr'izao fotsiny atao eo amin'ny tanantsika dia efa maninona? Dia efa marary be fa ny Jesosy Kristy zany dia io fantsika lava be io no nafantsika teo aminazy. Dia tsy vita an'izay fotsiny fa natao inona koa izy ry havana? No kapohana. Dia raha ny kapohana an'i Jesosy Kristy zany zao dia hitantsika eo amin'ny sary io fa maromaro le izy dia taolana sy vy zany eo amin'iny ny kapohana an'i Jesosy Kristy iny. Dia iny vao mikapoka indray mandeha ohatr'izao dia manaraka, misy nofo manaraka be dia be zany, tena hoe hirifiry lalina marary be zany ry havana.
ary efa mbarany soratra masina moa hoe tsy maintsy izay ny ilay zavatra nampahoriana an' Jesosy Kristy. Hitantsika any amin'ny Salamy 2:2-4 izany hoe ilay vy mihitsy no nafantsika teo amin'i Jesosy Kristy. Ary hitantsika ihany koa any amin'ny Genesis 3:7-9 nahakasika an'izany hoe fampahoriana natao tamin'i Jesosy Kristy izany. Raha malala zany ane ilay zavatra niatra tamin'i Jesosy, zany ane ilay fahoriana laliny, zany ane ilay vidin'ny fandresena izay nomena antsika. Nijaly izy, nijary teo amin'ny hazo fijaliana izy, nombohana teo amin'ny hazo fijaliana izy, dia ahoana zany tsika manoloana an'izany ry havana? Mba manan-danja amintsika ve ilay raha nalatsaka Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana? Sa dia nataontsika ihany maninona? Ataontsika. Ry havana, tsy nisy fandresena raha tsy nandalo an'izay zavatra rehetrarehetra izay Jesosy Kristy. Tsy maintsy nandalova an' Jesosy Kristy izay zavatra rehetra izay mba hahatonga antsika ho vonjena, mba hahatonga antsika ho ohatran'izao amin'izao fotoana izao. Dia misy zany izao sasany miteny inona ary zany nidiranay amin'izany zavatra tantara efa tamin'ny 2 taona mahery be lasa zany, fa inona moa zany nidiranay amin'izany? Tena misy ry havana, fa raha tsy teo Jesosy Kristy dia isika tsiraray avy reto zany naninona? No natao inona teo amin'ny hazo fijaliana? Tsika zany niaran'izany zavatra rehetrarehetra izany. Andeha tsy ataontsika tsinitsiny izany. Jesosy Kristy nanolotra ny ainy famonjena antsika. Jesosy Kristy ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka, ilay sazy tokony ho antsika. Izy no niaran'izany. Dia hitantsika any amin'ny Korinthiana 2:5-1:20 moa zany ry havana malala ny mahakasika an'izany. Andeha ry havana, tena mba ho tsapantsika fa misy vidiny ane ilay fandresen'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Misy vidiny ilay nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa inona ary ny vokatra izany fahafatesany Jesosy Kristy izany? Raha fahoriana no neveran'ny olona anazy, raha fahafatesana no nandraisana anazy, dia nisy vokany lehibe izany. Dia ny vokatra voalohany moa ry havana dia efa fantatsika hoe isika mirehary tahaka an'izao. Fa ny vokatra ihany koa teo anatrehan'izany dia nahitantsika fiovampo tamin'ny olona maro izay nanatrika teo, nahitantsika fibebahana ihany koa, ary nahitantsika fa nisy fiovana tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Nisy fiovana lehibe izany teo amin'ny fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra. Dia fantatsika ilay lehilahy Romanina anankiray izay naninona ahoana ozy izy ilay lehilahy Romanina ry havana? Hoe ahoana? Ny haiko ty lehilahy ty fa haika tena zanak'Andriamanitra tokoa ilay Jesosy Kristy, tena Andriamanitra tokoa ilay Jesosy Kristy. Ilay fandresena zany ry havana malala dia manova ny fomba fijerin'ny olona, manova ny fiainan'ny olona, ary manova ny fiainan'izao tontolo izao. Ry havana, eo anatrehan'izany hoe fiovana izany, tsy teo amin'ilay lehilahy Romanina ihany, fa izay olona nijery manodidina teo, izay olona nanatrika manodidina teo, dia nahita fiovana teo anatrehan'izany. Nahita fa tena zava-dehibe tokoa ilay nataon'i Jesosy Kristy teo. Ny hazo fijaliana ve ry havana? Tsy faharesena izany. Tena fandresena mihezinezina izany, fa izao tena lafo vidy be izay vao tanteraka izany fandresena izany. Tena mafy be izay vao tanteraka izany fandresena izany. Dia Jesosy Kristy, ilay ain' Jesosy Kristy, ilay ran' Jesosy Kristy no narotsaka ho antsika vao tanteraka ny fandresena. Fa tsy tanteraka koa ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy, ilay fandresena izay sataritsika ry havana malala, raha tsy naninona Jesosy Kristy? Raha tsy nankatoa an'Andriamanitra izy, nanaiky izay lalana hitondran'Andriamanitra azy izy. Efa fantatsika tsara ny tantara fa mba te hiala ihany anie Jesosy Kristy tary amin'ny tendrombohitra tary. Ahoana moa ozy izy ny natao? Hoe raha mety dia esory amiko ity kapoaka ity. Kanefa teo anatrehan'izany dia nankatoa ihany izy, nanaraka ny didin'Andriamanitra ihany izy, dia nandeha teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena antsika. Nisy izany ny fankatoavana tao. Eo anatrehan'izany ry havana, misy ny fanontaniana izay apetraka amintsika. Tsika tsiraray avokoa be mba vonona andohan'ny vidin'izany fandresena izany. Ilay izy tsy hoe ohatran'ilay zavatra malaza be any amin'ny tambazotra tserasera any hoe ho an'izay te hahazo trano, ho an'izay te hanamboatra trano, ho an'izay te hanao trano,
dia maninona moa zay izy le dia hoe atao rakitra le valeran'le vidin'le trano iny tsy ohatra izany akory le zavatra ambarety ry havana fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fankatoavana an'Andriamanitra ny fijerena ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ary ny fahatsapahantsika na sarobidy an'izany hetsika sy fihetsika izay nataon'i Jesosy Kristy izany dia hitantsika ao amin'ny Romanina 9:7 hoe kanefa andao tsika rehetra hiaraka maka an'izany amin'izany rehetra izany manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika tena fandresena no nentin'i Jesosy Kristy ho atsika ry havana andeha mba ho tahafintsika ihany koa izany andeha mba hiainantsika eo amin'ny fiainantsika ihany koa izany fandresen'i Jesosy Kristy izany dia ahoana izany moa ny fomba hampiarantsika an'izany fandresena izany raha te handova n'ilay fiainana mandrakizay isika ry havana malala izay fandresena ho antsika dia mila maninona koa izany tsika manao tahaka an'izy tahaka an'i Jesosy Kristy nankatoa an'Andriamanitra niaritra fahoriana niaritra fanenjehana niaritra ny fanaratsiana niaritra n'izay zavatra mafy rehetra andeha mba anaiky an'izany koa isika ry havana anaiky anaraka an'izany koa isika mba azotsika n'ilay fandresena ihany koa dia ilay fiainana mandrakizay izay efa homanin'ny tompo ho atsika andao ho tsaroantsika fa ilay ran'i Jesosy Kristy latsaka zava-poana koa izany tsy mora azo kory ny fandresena ry havana malala fa nitaky zavatra maro izany dia engane mba amakivaky any am-pontsika any izany ho tsaroantsika fa ny amin'izao zomamasina izao dia maty Jesosy Kristy ho famonjena sy ho anao fa nitsangana kosa izy tena mpandresy izay ho ankalazaintsika amin'ny lahady moa izany dia amin'ny lahady izany tsika dia efa samy alala daholo hatsapany mahasarobidy sy mahazava-dehibe an'izay fandresena raisintsika ao amin'i Jesosy Kristy izay ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen